ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farinarahabantsika natratra alarobia fa fito ambin'ny folo ny volana aprily ity. Ny voalahatra mofinaina antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly any Romanina toko fahatelo ambin'ny folo. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andininy faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo. Ary tokony anao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoasanareo amin'ny fahatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho tamin'ny andro vao hanotsika. Efa ho lasa ny alina, ka efa mby akaiky koa ny andro, ka ao karintsika ny asan'ny maizina, ka hitafiditsika ny fiadiny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovanjahatra, na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fitsangatsangana, na amin'ny fijejojoana, tsy amin'ny fifandirana, na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miay amin'ny nofo, ahatanteraka ny filany. Ry Ray Masino, manao asinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miany amin'ny nofo, ahatanteraka ny filany. Ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo sy toko fahatelo ambin'ny folo moa dia mirakitra ny etika kristianina eo anivon'ny fiarahamonina, ny etika kristianina eo anivon'ny mpiarabelona aminy, ary fantatsika fa ity toko fahatelo ambin'ny folo ity no iresahan'i Paoly momba ny fahefana amin'ny fiarahamonina, ny fifandraisan'ny kristianina amin'ny fahefana, fifandraisan'ny kristianina amin'ny mpitondra amin'izay mpanapaka azy. Ary mamarina zany resadresaka na dindinika momba ny etika kristianina, ny etika politika, dia ny andininy fahaefatra ambin'ny folo manao hoe fahitafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza ny amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Tsy dia tena hoe vaovao loatra amintsika ny teny hoe hitafio Jesosy. Hitantsika matetika any amin'ny soratra masina ny fanoharana momba ny hoe Jesosy dia tahaky ny fitafiana. Ary rehefa miteny hoe fitafiana isika na hitafio Jesosy dia farakely lafin-javatra telo na efatra. Inona moa ny mitafy an' Jesosy? Ny mitafy an' Jesosy ange dia raha arabaky teny dia ny hoe mandray an' Jesosy ao am-po mino an' Jesosy tompo sy mpamonjy. Zay ny tiany Paoly tenenina amin'ny hoe mitafy an' Jesosy, mandray an' Jesosy, mino an' Jesosy tompo sy mpamonjy, matoky an' Jesosy, miankina amin' Jesosy, mifikitra amin' Jesosy. Zay raha mitentsika manao hoe hitafio Jesosy Kristy Tompo. Fa raha ohatra ka mandroso isika mampiasa manadiady lalindalina kokoa ny amin'ny hoe inona moa tika ilay teny hoe hitafio Jesosy. Inona lanja ny teny hoe hitafio? Voalohany rehefa miteny hoe hitafio tsika dia milaza zavatra hitamaso zany. Hitamaso zany. Paoly zany eto miteny manao hoe ataovy hitamaso eo aminao Jesosy. Jesosy ao anatintsika, araka ny tenin' Jesosy, indro mitranga ny am-baravarana ka mandodona. Jesosy dia ao am-potsika, tempolin'Andriamanitra isika. Saingy Paoly manao hoe hitafio Jesosy, zany hoe asehoy ety ivelany Jesosy. Ataovy ho hita ety ivelany ny maha-kristianina anao. Hitafio Jesosy. Ary tsy misy olona na iray aza ka mitafy kanefa tsy hita hoe mitafy. Ny fitafiana dia milaza zavatra hita maso, milaza zavatra azo tsapahi-tanana. Ary dia izay ny tiany Paoly takatritsika manao hoe zany kristianina mino an' Jesosy, zany olona mino an' Jesosy, zany olona mitafy an' Jesosy zany dia zao hita eo amin'ny fiainany Jesosy, azo tsapahi-tanana eo amin'ny fiainany Jesosy. Afaka zava-dehibe arany ny fanehontsika an' Jesosy ety ivelany. Nahoany Paoly no miresaka hoe ataony Paoly fehiteny amin'ny etika ny hoe hitafio Jesosy. Ny antony dia zao
nahoana ny etika dia fifandraisana amin'ny olona, fifandraisana amin'ny mpiarabelona. Ary raha ohatra ka mifandray amin'ny mpiarabelona aminao ianao, de Jesosy no hitafianao. Zany hoe ny amin'ny lafiny etika na morala na fitondratena de zao isika mifandray amin'ny olona de Jesosy no mampifandray atsika amin'ny olona. Satria Jesosy no nandrava ny hevitry ny fisarahana. Ka raha miteny Paoly hoe hitafio Jesosy de zao amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny olona de zao manjary Jesosy no mampiavana atsika amin'ny olona. Manjary rehefa mifandray amin'ny mpiarabelona isika, rehefa mifandray amin'ny manodidina antsika zao lasa amin'ny alalan'i Jesosy no ifandraisantsika azy. Paoly efa niteny an'io nanao hoe minitsy mijery zavatra hafa eo aminareo afa-tsy zao ihany, Jesosy Kristy tompo voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Be de be no fantatro momba anareo ny dikan'izany. Be de be ny fantatro momba ny fiainanareo manokana, momba ny zavatra voizinareo. Be de be ny zavatra fantatro aminareo Paoly saingy zao tsy mini afa-tsy mijery ny hazo fijalian'i Kristy. Rehefa mifandray aman'olona tsika rehefa komanana de zao milafy ny fifandraisana aman'olona, fifandraisana amin'ny mpiarabelona de zao minitsy mijery mihitsy izay mety ho maha-olona ny olona. Fa raha ohatra ka mijery zay maha-olona ny olona isika de tsy havana aman'olona mihitsy. Raha variana mijery ny toetrany, variana mijery ny fiainany, variana dia tsy havana aman'olona mihitsy. Fa lay olona izay ao amin'ny Jesosy Kristy tompo no jerentsika de manjary manam-pandeferantsika. Ary raha teo Jesosy no mampiavana antsika aminy satria Jesosy no hitafitsika. Fa raha miteny hoe hitafy koa Jesosy tsy milaza hoe zavatra hita maso ihany ka mampifandray antsika manodidina antsika, fa izao koa milaza zavatra tsy azo sarahana aminao mihitsy. Ny fitafiana dia tsy azo sarahana amin'ny olombelona. Raha mbola olombelona vorosaina de tsy maintsy mitafy izy. Tsy maintsy mitafy ny olombelona. Ary rehefa miteny hoe za miakanjo de hita eo aminao zany miakanjo. Tsisy olona miteny hoe za miakanjo ny fisy tsy miakanjo. Zany hoe tsy vitany hoe hita maso fa milaza zavatra tsy azo sarahana aminao mihitsy Jesosy. Ny dikany teny hoe hitafio Jesosy zany dia milaza hoe Jesosy de eo amiko mandrakariva ary hitan'ny olona ety amiko fa eo Jesosy. Vao mijery ny fiainako zany Jesosy de fantany aho hoe manana an Jesosy. Vao mijery ny fiainako ny manodidina, vao mijery ny fiainako ny olona rehetra de zao hitany hoe manana an Jesosy. No zany de zao le mitafy de milaza koa zany zavatra tsy azo sarahana aminao. Jesosy ao amin'ny Jaona 10:10 dia nanavatra ny mpianatra manao hoe tsy mahay manao na inona na inona nareo raha misaraka amiko zany de aza misaraka amiko. Fa tsy mahavita na inona na inona, tsy mahay manao na inona na inona nareo raha misaraka amiko. Afaka malala inona ny hafatra, inona ny fampahirezana, zao no izy hoy ny tenin'Andriamanitra. Aza misaraka amin'ny Jesosy. Aza dikany teny hoe hitafio Jesosy de zao aza misaraka amin'ny Jesosy mihitsy ianao. Fa ny fahatelo raha miteny hoe hitafio Jesosy, ny dikany fahatelo koa de zao milaza aingo, milaza identité, milaza aingo, milaza mahaenao anao ny fitafiana anaovanao. Raha ohatra ka mpitandro ny filaminana anao de mahana fitafiana mpitandro ny filaminana. Raha ohatra ka mpitondra fiavahana anao de misy akanjo fahatarana mpitondra fiavahana rehefa manao fanompona izy. Raha ohatra ka mpitsara ianao de misy akanjo ahafantarana ny mpitsara rehefa manao ny asany izy. Zany dia raha mitentsika hoe hitafio Jesosy de mamaritra ny mahaenao anao koa zany Jesosy. Mamaritra ny mahaenao anao Jesosy. Mamaritra ny mahaenao ary manome endrika ny fiainanao Jesosy. Raha mitafy an Jesosy tsika de zao ny fitafiana ny manome endrika atsika. Tsy mamaritra ny mahaisika atsika ihany hoe za kristianina, fa izao manome endrika mahafinaritra ny fitafiantsika. De manome endrika mahafinaritra atsika zany Jesosy. Jesosy rehefa miaraka amintsika ka tsy misaraka amintsika, ny fiainantsika isan'andro, aseho amin'ny fomba hita maso lay fiainana maha-kristiana de zao manjary manome endrika tsara. Ka mahatonga ny olona hiteny eo amin'ny bokin'ny Zakaria mpaminany manao hoe rehefa mitafy an Jesosy Kristy tompo isika zany dia tonga amin'ilay tenin'ny Zakaria mpaminany hoe isy olona hiteny amintsika manao hoe mba hiaraka aminareo zahay satria fantatray fa momba anareo Andriamanitra. Afaka hoy Paoly eto manao hoe hitafio Jesosy. Ny mandrafitra ny etika kristiana, ny fototry ny etika kristiana de tsy ny fiezahan'ny olona akory ho tsara. Ny fototry ny etika kristiana, ny fototry ny fitondratena kristiana
Ny fototra ny fahatsaram-piaina kristianina amin'ny fifindraisana manodidina azy dia tsy ny fiezahan'ny olona akory fa ny fanekena hitafy an' Jesosy. Ny fiainanao ny maha-kristiananao ny mamaritra ny etikanao. Afaka mamarana antsika rehefa miteny hoe hitafy koa Jesosy Kristy dia zao ny fitafiana dia milaza fiarovana. Tsy haingany ny fitafiana. Tsy azo sarahana ihany amin'ny olombelona ny fitafiana raha olona forosaina sy milamina tsara izy. Fa izao koa ny fitafiana dia hanaovana mba hiarovana. Hiarovana amin'ny atsika, hiarovana amin'ny hafanana, hiarovana amin'ny orana, hiarovana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny fitafiana dia tsy hoe mamiainga fa miaro atsika koa. Ny olona mitafy an' Jesosy dia manana an' Jesosy ho mpiaro azy. Ny olona mitafy an'i Kristy dia manana an' Kristy ho mpiaro azy. Mazava ny tenin'ny filazan-tsaramaso araka ny Matio manao hoe momba anareo mandrakariva aho ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Miaro antsika Jesosy. Jesosy ilay maty tao amin'ny hazo fijaliana iny tsy hoe namela heloka antsika ihany fa nanaiky hiaro antsika amin'ny ratsy. Ny tompo amin'ny Jaona 1:10 raha nivavaka izy manao hoe zangy Andriamanitra tsy mivavaka mba hialany reto amin'izao tontolo izao fa ny mba hiarovanao azy amin'ny ratsy tena afaka miaro antsika amin'ny etraketraka izao tontolo izao, amin'ny faharatsiany eto amin'izao tontolo izao, Jesosy. Hitafio Jesosy ry havako. Hitafio Jesosy Kristy tompo. Ary ny olona mitafy an' Jesosy Kristy tompo dia tsy mbanjina ndrendrarendra izao fiainana izao. Tsy ny filan'izao tontolo izao no mibaiko azy, fa ny fahatokiana fa manana an' Jesosy. Ho aminao any fiadanan'i Jesosy dia hitafio Jesosy Kristy tompo. Dia hanana fifaliana ianao. Vavakantsika. Tompo ao misotranao zahay. Sotranao ny hafahanay mamaky ny teninao amin'ny tenin-drazanay. Ka azahoanay fa atao aminao zahay hitafy anao Jesosy. Ianao ny fiarovanao anay. Ianao ny manome ny fiainanay Jesosy. Ianao lay tsy azo sarahana aminay ka mampahavokatra ny asanay. Tompo dia mivavaka izahay. Mpahirizo. Mitafy anao zahay dia aoko hitan'izao tontolo izao fa fitafiana ianao. Tsy aty anatina ihany tsy eo amin'ny fiainana ihany fa sady miaro anay, mamindra fo aminay, manomendrika mahafinaritra amin'ny fiainanay. Ka mahatonga ny fiainanay mahatsiriritra sy fiainam-boninahitra, fiainana manome voninahitra anao. Jereo tompo ireo havana izay manana olana, manana ady am-panahy. Nizao ory zao, jereo izy ireny. Jereo Jesosy ireo olona izay ireo havana izay mandalo tsy fahasalamana. Sitrano izy ireny tompo. Jereo tompo ireo havana izay manana fikasana manokana. Ampahirezo izy ireny. Mangataka aminao zay tompo. Jereo koa ny tanindrazanay. Jereo ny fiangonanao izay misy anay. Atao fiangonana vavolombelon'ny fahatsaranao Andriamanitra. Ary anapaka ao amin'izy ireny. Ny fiangonana misy anay, amin'ny tanindrazanay, amin'ny fianakavianay, ny fiadananao. Dia mametraka ny tontolo mpiainanay mandrakariva. Eo ambany fahasoavanao zay Jesosy. Raha kofy amin'ny ranao zahay mba ho mpandresy, mba ho faly. Ary mitafy anao zahay dia marino fa momba anay mandrakariva. Misaotra Jesosy. Amen.